klasy tovovavy amin'ny toerana ny araba izay efa narosony namana mpanao gazety tao anatin'izay tapany voalohany ny fampalalambavao zay eto kosa dia irariana ny anaranao hatramin'ny farany ny fandarana l'invité du jour ao amin'ity alina ity araka nefa nampifantarina tamintsika ho vahintsika ao anatin'ny fandarana l'invité du jour amin'izao alina izao i sœur Fabiola Damour izay filompanorona moa ny fiangonana kristianina miara-mivavaka na ny FKMM izany miarabanao sœur Fabiola Damour ary misotranao nanaiky nasainy ny fandarana l'invité du jour tamin'ity alina ity ya faly miarabanao ihany koa gasikara feno soa dia faly miarabany voaka malagasy rehetra izay manaraka an'izao fandarana izao makasitraka tompoko nazanatra zany izy nefa dia inoko toa hoe nisy ony anjely ianao tamin'ny Pentecôte farany teo milohany tena iresantsika an'izay aloha mba tsara ihany ny afantarana hoe iza marina moa ity sœur Fabiola ty isika ny tokantrano ihany koa tsara no mahafantatra hoe salamin'ny ahoana marina ny vahintsika ao amin'izao alina izao somary anaitsana kely aloha le hoe sœur Fabiola Damour ila hoe Damour so azonao azavaina kely aloha hoe inona ny mety ho antony mahatonga an'izay safidy amin'ny anaranao zay tompoko mety zay misy ny sitrapon'Andriamanitra satria anarana iombonanay ao an-trano valy mianadahy zay dia roalahy lay ny anankiray lamatoa dia ny anankiray faralahy fahenina zay vavy dia misy Damour daholo anaranay anarana nomeny ray aman-dreny zany anarana nomeny ray aman-drenay anay misy Damour zany dia ohatra hoe zazo sœur Fabiola Damour dia misy ny ray Patricia Damour dia misy ny ray Andrea Damour iza moa zany tena anarana feno ny sœur Fabiola Damour sœur Fabiola Damour misy ny anarako zay tsotr'izay fotsiny iny ary ino nanakoako tao ao fa toa hoe mpaminano ny ianao so tsara fantarina ihany hoe inona moa zany no mampaminano anao misoratena ho mpaminany ve i sœur Fabiola Damour sa nisy ositra avy any an-danitra sa sala amin'ny ahoana no nahatonga anao ho mpaminany ho mpitondra fiangonana amin'izao fotoana izao satria betsaka ihany zay malagasy zay milaza ho mpaminany amin'izao ataontsika hoe andro efa mazava izao izy io zany sy ny zavatra ny safidiana fa nanomboka 17 taona dia efa nampiasain'Andriamanitra ny andohany aloha zany dia tsy tantarako ty mbola tsy misy mahalala fa ianao moa zany manontany ny andohany tantarako io zany zay mipetraka ny vatomandry zany hoe ny papako avy any ankadin'Andriana le mankany Ambohimanambola iny dia tany zany papako izy io zany jiosy dadabenay fa bebenay gasy miala tsiny amin'ny fitenenana hoe Andrina zanaka mpanjaka tamin'izany fotoana zany tany amin'ny toerana Ambohijato any ankadin'Andrina dia io bebenay zany nambady jiosy dia miaramila jiosy zany taloha teto Madagasikara dia niteraka ny papanay dia i papanay io indray zany mbola kely izy dia nampahaizana fa avy eto Tananarivo sady eto Tananarivo ihany koa fasanay fa niasa tamin'ny orinasa Fofifa izy dia tale tao amin'ny Fofifa dia nipetraka tany Vatomandry fa hany ilay orinasa dia tany izy nakavady ny mamanay dia tany izay teraka dia nefa nandritra ny fotoana rehetra izay niarahanay tamin'ny papanay dia efa feno fahamasina ohatra zao foana zany fitafinay manao fitafina jiosy tamin'izany fotoana zany mbola tsy nafantatra vavaka na alahady na sabata zany fa fomban-drazana ny eritreretin'ny papanay anay fitondrany anay hoe rehefa tonga ny sabotsy dia misahatra tsy mahazo manao pataloha lava tsy mahazo manao sorta ny vehivavy tenenina papanay daholo ny olana rehetrarehetra tsy mahazo mijangajanga fa raha vao misy lafaka ndray mandeha fijangajangana dia potika ny fiainana dia nitezay papanay zany ny zavatra nitezan'ny papanay anay io efa zavatra ny baiboly zay lazainy fa fomban-drazana tamin'ny tezan'ny papanay ananjy hoe jiosy ianao zany hatramin'izay na vehivavy anao mbola tsy nanao pataloha mihitsiny mbola tsy nanao pataloha lava dia fa misy ihany ny fotoana zany any am-pianarana ohatra hoe taloha rehefa maka sary anala fanadinana dia tsy maintsy manao pataloha dia rehefa manao zima ihany koa dia tsy maintsy manao pataloha fa bedin'ny mpampianatra fa tsy maintsy sy ny papanay zipo foana tsy ivelany mankany am-pianarana zany dia ohatr'izay dia salamina ahoana nahatonga anao lasa mpaminany na lasa nampaminany zany rehefa nitezayny papanay tamin'izany zavatra any zay dia amin'ny alina zany za misy isehoana anjely foana hatramin'izany mbola 17 taona isehoana anjely foana zany za dia teneniko papa hoe za papa rehefa matory dia satria tranonay misy efitra maromaro
dia mitokana ny vehivavy fa lehibehibe dia mitokana izay mbola kely dia za papa amin'ny alina misy lehilahy manao akanjo fotsy dia izy miteny foana hoe za ho ny ray androany dia hitondra fiangonana dia ohatr'izao dia nyrefesiny misy tanonay zany eo akaiky ny tranonay ihany fa mbola feno ala dia nyrefesiny papa io tanisika io dia anamboarana fiangonana hony dia zay tonga ao dia mahazo famindram-posy fanasitranana dia papanay nefa saro-piaromina zanaka vavy fa fomba jios zany ny fady ny mamoaka zazavavy efa voaloto zay zany le fomba ara-baiboly dia saro-piaromina zanaka vavy zany papanay fa papanay zany mavita maka nay any am-pianarana sy manatitra nay any am-pianarana dia kano zany teny papanay hoe teneno izy any papanay misehony hoe fa izy saro-piarominay fa zay zanaka vavy dia nisehony papany niseho tamin'ny nofony papanay ilay anjely dia niteny hoe sy zany fa io zanako hoe tiako tsy n'Andriamanitra dia atokana ho an'Andriamanitra amin'ny fahazazana izy dia tsy miara misakafo aminareo fa atokany ny sotro ny atokany momba azy rehetra ny sakafo dia nanomboka za 17 taona efa natokana ny efitranoko natokana ny sakafo hoaniko rehetrarehetra dia nanomboka teo zany dia nisangana zany fiangonana zany ary ilay toerana nisanganany fiangonana za dia voarefy hoe manangana fiangonana 7 metatra ny sakany dia tamin'ny taona firy tany hoany zany tamin'ny 24 dia vita io trano fa tsy nentoan'ny papanay vola fa misy olona tsy fantatra avy any mandeha fiara fotsifotsy be dia hoe anatitra vola any amin'ny sœur Fabiola dia aterina ny volana namboarina trano dia Andriamanitra misy niantoka ny fananganana azy dia any Vatomandry toerana io izay fangatana zay zavatra irina dia taloha izy io sy ny vavahan'olona fanakatony satria be dia be ny zavatra nataony anjely tao fatatsy arina mena lalina amin'izay ivavahana dia nansoina hoe Jerosalema vaovao ny anarany izay mihitsy no anarany dia tahorinan'izay za rehefa nandeha zany niakatra lalindalina zany fahamasinana sy ny fahamarina satria tsy navelan'ny papanay mifanerasera amin'olona tsony za fa mivavaka ao an-trano dia mavita vavaka adiny 20 isan'andro za dia tao anatin'izay za maty voalohany za tany Tamatavy dia niakatra tany an-danitra dia minapahitan'Andriamanitra ny lanitra sy ny elo tamin'izany nahitako ny tombo voalohany dia maty faharoa ihany koa za tamin'ny 2010 aloha voalohany dia tamin'ny 2011 fandrony dia tamin'ny 2013 farany mety efa fantatro olo Tananarivo hoe nisangana tamaty sœur Fabiola mbola tany mipetraka ianao ihany koa zany efa maty dia efa nitsangana ihany koa zany ianao sahala amin'ireo mpaminany sasany zay efa tonga teto amiko reto dia efa tany an-danitra efa nahita ny tompo ihany koa zany ianao efa nahita za fa tareny tsy hitako foatra ny masoandro nahitako ny tareny dia seza fotsy fiandrianana lehibe no ipetrahany dia mamirapiratra ohatran'ny masoandro ny tareny dia masony io zany ohatrany hoe anatin'ilay famirapiratany io misy afo mirehitra eo amin'ny tandrifony masony fa tsy fantatra dia ny lohany fotsy be dia izy manao akanjo fotsy lavabe dia ireto tanany reto ihany miseho sy ny tongony dia ohatran'ny volamena dia manao akanjo fotsy lavabe izy ahoana ny tena inonina fa tena hoe niona tamin'ny tompo tokoa ianao maty zany aloha ve mety maty tao anatina hafiriana ohatra sœur Fabiola telo andro telo alina fa le farany tamin'ny 2013 sa 2014 mety efa sy saroko sony fa iny zany tena mafy satria efa navoaka mihitsy za efa nanaovana efa niandro faty mihitsy ny olona efa nanaovana filazana manjo dia efa tonga daholo ny fianakaviako dia nipino efa niaro tory ana dia navoaka ta-Kalamanjana satria maimbo tamin'izany dia navoaka teny an-Kalamanjana dia ry papanay sy ny fianakaviana sy ny mpino zany mieritreritra ny andevina dia za velona efa mifonosana ianao sa tsy misy fonosana ny fombanareo mbola sy ny fonosana aloha za fa nasotra teo ambony fatrina fotsiny fa sy natao tambony latabatra otrarety fa ambony fatrina ahoana ny tena fomba naporofonao fa tena niakatra tany an-danitra sao dia hoe mba nanofonofo fotsiny ianao nasana amin'izany sœur Fabiola Tamboura za aloha dia tsy andenga amin'izany satria sisy tombosoa azoko amin'izany ka hoe andeha isandoka amatyndray za fa ny anany fa afatesako raha jerevanao any amin'ny YouTube dia any daholo zany zavatra rehetrarehetra zany vao miteny fotsiny hoe sœur Fabiola dia efa miseho eo izany fahafatesako zany zany hoe tamin'izany tsy nahay nandeha fa soa ihany fa nisy olona manamboninahitra docteur tany Ambatondrazaka izy io fa tsy fantatro fa za vao niverina ny aiko dia masoko tsy nahita za efa potsika ny lelako efa mangana dia io docteur io no niteny efa tonga ny fiara avy amin'ny hôpitaly efa nafaratra papanay dia izy niteny aza entina any amin'ny hôpitaly ozy izy fa olo-masina io aleo za isabony azy dia ny sabony tamin'ny legioma za
dia za hitanao sitrana somany sara fa 3 volana zany natosika teny ambony seza foana fa tsy afaka nandeha. Amintsika sianao fampiresaka izao olombelona ara-dalàna tsara ianao zany tsy matoto azam'izany. Tsy matoto za fa olombelona. Eny ary tsy maintsy tsara fatarana zany satria be dia be loatra ireo malagasy milaza fa maty dia nitsangana dia efa avy mitsangana dia mpaminany misy mihitsy milaza fa tombo misy Jesosy Kristy zany rehetrarehetra zany a no zavatra efa iainan'ny malagasy ho anareo izay olona efa milaza fa maty dia mitsangana tony ahoana no ahafantaranay fa tsy pisoloky Sœur Fabiola Tambour zany. Raha isoloky angambany za dia sy simbako amin'izany ny fahamasinako hatramin'izay ny hainy tondran'ny papanay anahy. Ary zany mahatonga anay sy misehoseho fa zany hoe sitrapon'Andriamanitra ny atonga avaka eto androany dia izany fa sy raha hoe sandoka hoe maty mafy anay zany maty zany tena mafy zany maty zany satria efa ela za voasitrana 3 volana za voasitrana ary farany zavatra atahoransika malagasy zany maty zany ka mino fa sy zao misy andeha sandoka maty satria farany zay zavatra atahorako zany maty zany za raha matory amin'ny ala matahotra maty foana satria ny anahy zany sisy fampafantarana fa anjely fotsiny no niteny tamiko za zany mbola kely fa nanana fandraisana tamin'ny anjely araka nivolazako taminao teo dia tamin'ny alohan'ny faty za dia niteny ny anjely miomany ianao fa misy raharaha ilan'ny tompo anao dia tao anatin'izany no tsy nafantatra ninona zany hiomana amin'inona moa za fa niteny tamin'ny mpionay fotsiny za hoe za ho ny homana fa misy raharaha ilan'ny tompo anahy heveriko fa hoe irahan'Andriamanitra no fitorona filazantsara lehibe ohatra zany kanjo zany teny ampitoriana teny no mitoky teny ambony pilipitra no tonga le anjely tonga dia nalainy fotsiny za dia safotra teny ambony pilipitra za hitanao zao hitany mpiony rehetrarehetra dia iny nentina tany an-trano dia tonga dia maty fa sy niverina intsony. Eny ary amin'izany rehetrarehetra zany tsara ho fantaritsika fotsiny amin'ny hoe Sœur Fabiola Tambour ao anatin'ilay endrika ao anatin'ilay fomba hitondranao an'ilay mpino ianao ve mino zany ny Jesosy Kristy mino ny Trinité masina ray zanaka fanahy masina Sœur Fabiola Tambour. Tena kristianina misy za mino an Jesosy Kristy tompo zanak'Andriamanitra mino an Jehovah Andriamanitra ray ary mino ny fisiany fanahy masina sy Jesosy Kristy no torinao zany ao anatin'ilay izy fa tsy hoe ianao akory ny Jesosy Kristy miasana amin'izany. Sy izao ny Jesosy sisy Jesosy vehivavy zany fa Jesosy tompo dia lehilahy araka voalazan'ny Baiboly zanak'Andriamanitra lahy tokana fa sy misy Jesosy vehivavy zany. Eny ary nazanona hatrany aiza nefa be dia be ihany koa no manontany hoe tsy manao karazana fitadiavam-bola amin'izay le resaka hoe manangana fiangonana an'izay ve i Sœur Fabiola Tambour tompoko? Tsy manao fitadiavam-bola amina fiangonana mihitsy za satria zany olona sady tsy mananzany ka tsy manambady ataoko inona raha manambola za dia ataoko inona izy ny andovana eo dia ataoko inona ny vola fa ny sakafoko aza za olona tena mpifahajianina dia za raha malany ray kapoaka iny andrahoako antoandro sy hariva. Eny ary ny antony tena niantsonanao ihany koa anatin'ny fandarana ao anatina valanaretina coronavirus tsika amin'izao fotoana izao ary fantatro somatsara zany eniko hitako tamina gazety Antsoratra fa toa hoe niona tamin'ny anjely ianao tamin'ny Pentecoste farany teo tamin'ity taona 2024 ity ary misy karazana fanambarana na faminaniana momba ny coronavirus izay hoentinao ka azonao ampifantarana anay kokoa ve hoe inona marina izay zavatra ny fampiresahanao tamin'ny anjely zay ary tena anjely tokoa hoe niona taminao ohatrany ahoana ihany koa ny endriny ary ohatrany ahoana ny afatra ny izay ny fampiresahany taminao tompoko. Ia zany indrindra satria marina izay nitenenao zany fa nanao alim-bavaka zany zay tamin'ny Pentecoste iny ny alina ohatrany hoe fareka amin'ny 30 volana meny dia tamin'iny zay nanao alim-bavaka dia nisehoana anjely ka lava be ny resaka dia nisoratako ato anaty taratasy dia raha ohatra ka mety azoko vakiana dia ho vakiako ilay afatra ilay anjely ia sotra besaka anao zany hoe tamin'ny lahady fareka amin'ny 30 volana melasa teo zany Pentecoste io andro io dia nanao alim-bavaka zany tao an-tranoko nanomboka tamin'ny 7 alina ka hatramin'ny 2 maraina rehefa tonga nefa tamin'ny 2 maraina dia nangatsika ka netrehitra amin'izay zany hoe tapa-kevitra hoe atory satria mangatsika be ny andro amin'ny 2 maraina sy zarery nefa no alim-bavaka fa maromaro zay anatina gropy anankiray izay antsoina hoe gropy andro sotoana fa samy manana ny toerana ivavahany fotsiny
fa za tao an-tranoko fa zareo tany amin'ny kambana tany amin'ny toerana zareo ka io andro-toana io zany efa tondram-bavaka fiainan'olona hatramin'izay ry manana fandraisana amin'Andriamanitra miavaka mihitsy dia rehefa natsiaro nangasika zany a dia atory za ny amin'ny roany dia ny zavatra nisy anefa nisy anjely anankiroa zany a tonga tampoka anjely mamiratra ary avy izy ireo zany tonga dia niseho tampoka atao amin'ny efitranoko satria za manana efitrano mangina fivavahako manokana dia niseho tampoka atao amin'ny efitranoko zany reto anjely reto anjely misy senatra izy ary nanao akanjo fotsy lava ary mamirapiratra tena hoe mamirapiratra ohatrany masoandro mihitsy zany tena zaka zay rena na ny efitrano izay nivavahako aza tena feno fahazavana zany anjely zany dia avy hatrany moa zany dia niarabanay ilay anjely dia ozy hoe fiadanina ho anao dia ozy ny anankiray hoe finaritra dia rehefa tapotra zay moa dia za tonga dia nangovotra be ny pararehetra hoe fahoana satria taitra be dia ozy ilay anankiray hoe aza matahotra ozy fa kerobima avy any an-danitra zay ny rana ilaza aminao ny zavatra hitranga eto amin'ny firenenao dia avy any izy tonga dia nanontany efa fantatrao ve fa efa tonga eto amin'ny firenenao ny arety mandringana dia ahoana ny fahitanao azy dia tao anatin'izany moa zany amaly satria matetika mankany amin'ny faritany Tamatavy iny dia tonga dia any ny saiko satria nisesisesy ilay fahafatesana ta Tamatavy dia namaly aho zany hoe efa tonga ny Tamatavy any Tamatavy besaka matindrindra ary eto Madagasikara efa misy tsirairay any amin'ny toerana maro fa mifona aminao ho an'ny tsy firenenay tsy mamindrafo satria fantatro fa zay firenena tonga avy an'io aretina io dia tsy afa-miala fa mamindrafo amin'ny firenenay dia amindrafo izay tonga dia namaly sady entitra be zao no lazain'Andriamanitra sy tozy izy hatramin'izay dia narovan'Andriamanitra tsy fireneny ity ka sy tratrany loza hafa sy ny rivotra mahery toy ny siklôna nefa raha nisy azy zany dia nodidin'Andriamanitra ny mpitondrany mba tsy hahafaty olona maro fa folo midina ihany zany hoe ilay anjely mpandringana zany ilay siklôna nodidin'Andriamanitra sy hahafaty gasy mihoatra ny folo fa folo midina ihany zany satria naherin'ny vavaka ny fiangonana maro teto Madagasikara ka vavaka fisaorana sy fiderana no miakatra any an-danitra isan'andro eny fa na dia amin'ny alina koa aza ary manerina ny firenena rehetra dia itsy firenena malagasy ty no tena besaka mpivavaka indrindra sady matahotra an'Andriamanitra ankehitriny nefa dia ny eny zany ka olona visy sisa no manao izany anoho ny fihiboana sy ny fikatona ny fiangonana ka mangasika ny fitiavany maro ka manomboka an'io dia esorina ny famindrampo sy ny voninahitra ary ny fiarovana izay natafin'Andriamanitra ny Tsinosy Madagasikara ity hatramin'izay ka sokajiana ho mitovy amin'ny firenena rehetra amin'izay Madagasikara noho izany dia izay rehetra mitranga amin'ny firenena rehetra dia mitranga eto Madagasikara koa dia teo moa izy nangina dia za hitany hoe nangovotra be dia hoy ihany izy ny momba ny Tamatavy indray dia teto Antananarivo no niandohany aretiny ka lasa any Tamatavy lalana izany mba hiparitahany aretina aingana satria any no misy ny serana sambo lehibe indrindra ka ivezivezen'ny fiaravaventy any no ivoahany vola sakafo fitaovana rehetra fampiasa davanandro izay mankety Antananarivo sy manerana ny nosy ka any no safidiany ka rehefa miandoha avy any Antsinanana zany ny aretina sy ny fahafatesana dia misy antony manokana izay tsy lazainay aminao aoka ho fantatrao fa tezitra Andriamanitra amin'ny fahanginan'ny kristianina sy ny fangasesiahany amin'izao avy eo moa izy dia nanontany anao hoe ahoana ny hevitrao dia za moa nyteny taminy hoe inona tompoko no ataonay satria nilaza zavatra hoe nampatahotra anay izy tamin'izany zany dia hoe inona tompoko tokony ataonay dia hoy izy hoe tsy laza aminao momba ny famindram-po ka hoe amindra-fo amin'ny firenenao fa ampafantatra aminao fotsiny fa tsy manao zavatra Andriamanitra raha sy milaza mpaminany mpanompony ka tonga izay ary izahay ozy izy dia iraka Andriamanitra amely andringana anty firenena ity dia hoy taminy hoe mifona aminao za fa tsy zakany gasy zany
sy zakany malagasy zany hoe ao besaka maty zany tena sy zakany malagasy zany dia hoy izy hoe dia mbola nyteny ihany inona tokony atao dia hozy hoe ambara hoe ny tontolo eny amin'ny fomba rehetra mahatonga ny gasy rehetra alala fa tezitra Andriamanitra sady malahelo izy noho ny fanginan'ny kristianina sy ny fangazesiany amin'ny fanompona amin'izao fotoana izao ka noho izany dia andringan'Andriamanitra sy tony ka fomba maro no entiny andringanana amin'izany fa sy aretina fotsiny ho hitanao zany dia ilaza ianao hoe marin'Andriamanitra ary rehefa naheno anazy ny tenen'izany tamiko dia nilaza hoe nandohalika zany nandohalika satria sady mitomany amin'ny pararehetra be tena hoe mangovotra dia niteny tamiko za zany nanazava taminy alohan'izy teny indray satria nangina izy dia niteny za hoe aleo azo ny tanin'Andriamanitra velona tahaka ny Davida raha nanao fahadisoana izy ka nanota tamin'ny nanisany zanak'Israely ka tezitra Andriamanitra dia nandringana 7 alina mahery ka rehefa nifona Davida mpanjaka dia namindra fo Andriamanitra ary Abrahama raha zanay koa raha narefa aringana Sodoma sy Gomora dia nangataka tamin'Andriamanitra izy dia namonjy ny Lota sy ny zanany Andriamanitra dia tahaka an'izany ihany koa tany Ninive izay efa nilazain'Andriamanitra fa afaka 70 andro dia ho aringana nefa rehefa tonga tany ilay mpamina ny Jona ny teny makasika ny andringana azy afaka 70 andro dia nibebaka ilay olona eny fa nanympanjaka aza dia niala tamin'ny sezam-boninahitra nanala ny akanjom-boninahitra dia nanao akanjo malalay dia fady any dia namindra fo Andriamanitra dia moa sy tokony ohatran'izany ve i Madagasikara ilay besaka mpivavaka indrindra dia namaly izy hoe mandehana ka ilazao ny kristianina rehetra mba hifady anina ary ny malagasy rehetra hibebaka tahaka ny tany Ninive ataovy ny fomba rehetra atafitan'izy ireo amin'izy ireo zany afatra zany mandehana ataovy zany fa raha manapa-kevitra ianao ka maro ny olona mifady anina sy mibebaka dia amindra fo Andriamanitra ka nenina milozaka sainy atao fa raha tsy manambara kosa ianao nefa mahalala ihany dia ho avy aminao ny loza na maheno ihany koa ny olona izay anambaranao fa tsy mino ka tsy manaraka an'izay voalaza dia ahatratra azy ny loza ka maro no ringana amin'izany satria loza maro no avy aoka ho fantatrao fa tsy taoam-pon'Andriamanitra noho ny jirany aretina teto amin'ny firenenao fa noho ny olona avy tany ivelany no nampitra an'izany teto noho ny fahendren'ny filoham-pirenena anareo dia rehefa nalana izy fa tonga ny aretina tamin'ireo olona vitsy dia nampitra ny gasy tao anaty fiboana izy tonga ho fizahan-toetra ho an'ny kristianina hatraminy an'io ny fiboana ka teo ny nahitan'Andriamanitra ny ankamaroany fiangonana sy ny mpino kristianina fa ny fiangonana misokatra ihany ny maha-kristianina azy fa rehefa mikatona ny fiangonana dia maro ny mahafoen'Andriamanitra izany no mahatezitra an'Andriamanitra ka mahatonga azy andringana sy aretina ihany no entina andringanana fa zavatra maro dia tao anatin'izay izy rehefa nilaza an'izay dia nisodrano anay izy dia avy teo izy lasa zay zany no afatra ilay an'izay miala tsiny aloha fa nisoratako le satria tsy tafapitany Sipriany satria voalasa ilay an'izay zany tonga dia nanoratra aingana zany nampatonga tsy nanapakanao mihitsy ny sœur Fabiola Damoro mba inona hoe salamina hoana le afatra ka izy iny zany miresaka aminy ianao dia ianao manoratra sa lasa ry zareo zay vao nanoratra ianao sa lasa ry zareo zany dia zaho fanina be aloha dia avy teo ohatrany nahazo hery rehefa nahazosodrano dia tonga dia najikako aingana satria hoe raha vao sy vitako itsy asako ty zany manambaran'izany avoaka malagasy dia aty amiko indray zany fahatezeran'Andriamanitra dia zany hoe nilazaiko anao fa tsy nietritretiko mihitsy ary za sy nisafidy tenen'izany eto hoe tsy tao am-poko mihitsy satria mety misy olona mino ny zavatra resako mety misy olona tsy mino ny olona tsy azonao terena fa kosa noho ny za hoe matahotra sao dia za indray niringana dia nambarako foana ilay izy mino ny olona tsara tsy mino izy tsara fa mila ny afatra tafita dia zay ny anjely zany no naniraka anao ilaza an'izay afatra zay zany eto amin'ny fandarantsika na zany na zany aza nefa mba tsara ihany ny afantarana satria meno an'le fanambarana dia rehefa tena mandinika dia hoe ilay kristianina
lasa tsy mivavaka intsony noho ny fiboana dia lasa fizahn-toetra le izy a mila miverina amin'Andriamanitra le malagasy a tena mahitsy ny fanontaniako Sœur Fabiola Tambory hoe sao dia mba afity te hisokatra fotsiny anareo fiangonana na hoe karazan'ireo hoe very fihinanana dia sao dia hoe mamoroporona fanambarana anjely tony a mba ampitandremana an'leo le aloha zay hisokatra aloha zay hivavaka fa voringany eto tsika hono raha tsy mivavaka honiny anjely Sœur Fabiola Tambory. Zaho zany sy miankina amin'ny fiangonana mihitsy ny fonoko an'Andriamanitra. Zay aloha zany tiako ampahafantarana. Na misokatra ny fiangonana na sy misokatra ny fiangonana za sy maintsy mirehatra amin'ny fitiavako an'Andriamanitra. Satria zaho mihitsy no nisafidy ity an'Andriamanitra, zaho nisafidy hanompo azy, zaho nisafidy ho any an-danitra. Noho izany tsy miankina amin'ny fiangonana misokatra ny fitiavako an'Andriamanitra, fa na misokatra io na sy misokatra io za sy Andriamanitra mifankaty foana. Ka le teny ato manko hoe ny fiangonana ihany maha kristianina ho le fanambarana ka tokony hivavaka tokony hiangona zany ve le olona ao anatin'le za zany eto dia tia ampaherin'ny kristianina be dia be ny fiangonana mikatona amin'izao fotoana izao aloha ny fiangonana raha atao hoe 50 ny olona hivavaka sy hoe hivavaka isakasakadiny ve inona ny herin'Andriamanitra azonao amin'izany fa tokony hivavaka maritra. Dia hoy amin'ny kristianina tiako amafisina hoe sika ane sy nanolo tena ho an'ny fiangonana sy misy nanolo tena ho an'ny fiangonana hoe za dia mandra-pahafatiko dia amin'ny fiangonana io dia mikatona io dia tsy mivavaka fa miankina amin'io sy misy nanolo tena ho an'ny fiangonana ny olona fa nanolo tena ho an'Andriamanitra fa ny trano fiangonana dia natao trano hiangonana fotsiny hoe aza mafoy ny fiarahansika miangona dia trano fiangonana trano fanaovana fivoriana fa tsy miankina amin'ny fisokafan'ny fiangonana na sy fisokafan'ny fiangonana mihitsy ny finoany malagasy fa tokony miverina amin'Andriamanitra tokony tsy an'Andriamanitra foana izy na misokatra amin'ny fiangonana sy misokatra. Inona zany no tokony ho ataon'le malagasy tokony ataon'le kristianina manoloana izay afatsy ny anjely izay napitany taminao zay zany satria na tiatsika na tsy tiatsika fepetra zay hoentin'ny fanjakana sy ny organisation mondiale de la santé na ilay atsotsika hoe geste barrière zany no mbola tsy fahafahan'ny fiangonana miverina taon'ny teo aloha zany afaka misokatra izy fa 50 any na misy hevitra salamina fa taon'ny teo aloha hoe misokatra ara-dalàna Sœur Fabiola Tambory. Za aloha zany dia nisorako an'Andriamanitra fa hitan'Andriamanitra ny kristianina malagasy ary manana anjara lehibe eto amin'ny firenentsika hatramin'izay zay raha nivavaka dia mandohalika amin'ny fahadiana manao nivavaka mitady an'Andriamanitra ka ity zany dia hita misy zany hoe ay zany ny kristianina malagasy dia hitan'Andriamanitra sady tsy n'Andriamanitra tena hoe misongadina eto amin'ity firenena ity zany ny kristianina zany dia entiko ampahirazana ny kristianina rehetra hoe hitan'Andriamanitra isika ary na ny fangasisiansika amin'izao fotoana izao amin'tsy areti-matrika an'ity dia hitan'Andriamanitra ary zany mahatonga an'Andriamanitra tezitra sy malahelo amin'izao fotoana izao hoe rehefa nikatona ny fiangonana dia sady rehefa nahiboka zany olona dia lasa mihiboka hatramin'ny fanahiny dia mikatona hatramin'ny fanahiny tsy miankina amin'ny fiangonana mihitsy ny kristianina fa tokony hivavaka ao an-trano ny kristianina ary isorako an'Andriamanitra averiko foana hoe hitan'Andriamanitra ny kristianina malagasy ary fototra fampandrosoana an'izao firenena izao zany zany hoe fantatro ny foloansika sady mbola tanora manana toesena mivoatra za dia tena mankasitraka ny filoham-pirenentsika ary ekeko zay fitondrano satria olo manam-pahendrena izy matoa napetraka Andriamanitra io. Sœur Fabiola Tambory misy teny ao anatin'le fanambaranao teo ny amin'ny hoe ho ataony hitovy amin'ny firenena rehetra i Madagasikara manomboka eto fa tsy ho arovany manokana ataony teo amin'ny cyclone sy ny aretina maro samihafa midika ve zany fa isy fata mirarakompana be dia be eto isy vo marary ny coronavirus be dia be zany eto toy ny any Frantsa na any Italie na any États-Unis na any Brésil amin'izao fotoana izao tompoko. Mety ho ataony zany nefa mety tsy ho ataony satria sy niteny an'izany mivantana tamiko fa izy zany matoa izy mbola niteny hoe mila miverina aloha satria zany ihany matezitra an'Andriamanitra dia mety hiva ihany ny olana fa kosa izy niteny hoe tamin'iny fotoana iny misy izy niteny hoe ny ahatongavanay dia anala ny famindram-po sy ny fiarovana ary ny voninahitra n'ity firenena ity fa ho alana baraka satria no ny vavaka ny kristianina miakatra isan'andro san'andro amin'ny alany vavaka amin'ny fiangonana rehetra dia misy vavaka sy fisaorana foana zany miakatra amin'Andriamanitra ho fanomezam-boninahitra sy fideran'Andriamanitra isan'andro kanzo nefa zany rehefa tonga zany ny fiboahana
dia sy nisy intsony zany satria fiangonana nikatona ny olona sy afaka ny fanirasera moa isika efa miara-malala ary sy teto Madagasikara ihany trangana zany fa manerana zao tontolo zao kanefa hitan'Andriamanitra zany ilay vavaka ny kristianina isan'andro hitan'Andriamanitra tafakatra eo anatren'Andriamanitra ka zany mivavaka ny kristianina malagasy ary sorako an'Andriamanitra zany dia izany mivavaka miakatra isan'andro zany izay efa tsy misy tsony amin'izao masaro-piaro an'Andriamanitra tian'Andriamanitra iverina ary tian'Andriamanitra ampitomboana ka raha ohatra ka tsy miverina amin'ny fitiavana voalohany zany ny kristianina ka tsy mitodika amin'Andriamanitra ny gasy dia hitovy amin'ny firenena rehetra dia izay misy any fonsa dia isy etiany ka tesitra mafy Andriamanitra tian'Andriamanitra iverina le malagasy le fiangonana efa midy aloha raha ny fepetra inona zany tokony atao zany raha ianao zany nandray an'le afatra inona zany mba afatra ho an'le vahoaka malagasy zany manaraka amin'ny fandarantsika ny afatra zany satria azo atao ihany amin'izao mivavaka ao an-trano fa sy hoe kory hoe tahaka ny Paoly tamin'ny andro taloha dia hoe sarina ao an-trano kristianina sy misy an'izany ane fa endren'ny filoham-pirenena nametrahany tamintsika hoe ao aloha fa vetivety ihany izy kosa ne na izy mikabary azy dia manampy tamby hitanao misy zany izy hoe tena tiany ary izy raha miteny foana hoe tonga tsy amiko ny fitarainanareo dia matsiaro ny Andriamanitra tany amin'ny zanak'Israely mihitsy hoe hitako ny alahelo ny fantatro ny fitarainany dia tonga eo anatrehan'ny filoham-pirenena fitarainan'olona fa tsy miditra amin'izany za fa ny eto zany na midy aza ny fiangonana mikatona sy tokony masakana ny kristianina ifandray amin'Andriamanitra araka ny voalazako hoe isika sy nanolo tena ho an'ny fiangonana sika kristianina na dia hoe besaka aza ny fiangonana misy mivavaka sabosy misy mivavaka lady mety misy mivavaka lasinesy fantatro kanefa Andriamanitra raha ihany ny ivavahana ary Andriamanitra raha ivavahana zany tsy misy nanolo tena ho an'ny fiangonana fa nanolo tena an'Andriamanitra ka izay fifandraisan'ny kristianina amin'Andriamanitra zany mila miverina ka ny verenana voalohany dia ilay nolazainy anjely dia ny mivavaka fifadian-kanina zay zany ny verenana fa matoa izy tezitra amin'ny kristianina hitanao ny aretina tonga dia lasa ny kristianina mahazo tsiny io ane taompon'Andriamanitra araka ny voalaza na tonga avy ny aretina teto hoe ka raha sy tonga dia hoe nangasika ny kristianina voavana io ary zao fotoana zao misy tokony isehoanay kristianina isehoantsika moa zany satria kristianina daholo malagasy zao fotoana zao misy zany tokony hijoroan'ny kristianina hoe nahoana ny aretina loza tonga eto amin'ny firenena tokony hivavaka sy fadikanina ampitambatra ny kristianina iray foraisena sy mijery sony hoe mivavaka lahady io na ny sabosy fa Andriamanitra raha ivavahana ny jerena sy ary tsy kolazaina hoe tsy miorina amin'ny fiangonana fa miorina amin'ny Jesosy dia zay zany fampahirezana entiko an'ny kristianina zay zavatra zay mankasitraka tompoko raha misy ny firenena be fiangonana indrindra dia eto Madagasikara raha misy ny firenena be tilikambo indrindra eto Madagasikara raha misy ny firenena be kristianina indrindra eto Madagasikara kanefany izao aloha ny zavatra mahazo atsika ka mahatonga na alay-panahy metraka an'ilay fanontaniana hoe na kristianina tsika mbola zao mahazo atsika so dia tokony anova famindra kosa ny kristianina ao anatin'izao raha rano ny coronavirus zao sera Fabiola Tamora tsy tokony manova famindra fa tokony manama fanoloran-tena ho an'Andriamanitra raha tahiny ka maty dia ho any an-danitra raha mbola velona kosa dia misy tarin'Andriamanitra satria fantatra nefa raha misy olona maty ao anaty fahotana dia overeny amin'ny elo any izy fahaverezana miandry azy za zany sy mankasitraka an'izany kristianina iova famindra zany za mijoro amin'ny maha kristianina hatramin'ny farany ary vonona hatramin'ny fahafatesany amin'izany le iova famindra tiako atongavana mantsy hoe tena mivavaka fa tsy mody mivavaka lasa fahazarana le mivavaka samy kristianina daholo nefa mbola jerety mahazo atsika le hoe miova famindra zany tokony tena mivavaka makany amin'ny tsaratsara tsy ampy zany ve le fivavahana ataon'le gasy kristianina be fahatany fotsiny tsika fa tsy tena iainana lizy ka mety ho zay mahatonga an'ity Andriamanitra ty tezitra araka le fanambaran'ny anjely zay nentinao teo sera Fabiola Tamora nefa matoa kosa ny vavaka ny malagasy masaro-piaro an'Andriamanitra tafapaky eo anatren'Andriamanitra zany ny vavaka matoa Andriamanitra miteny hoe rehefa tratran'ny fiboana ny malagasy zany dia tsy nisy intsony ilay vavaka sy fiderana miakatra any amin'ny an-danitra isan'andro dia matoa Andriamanitra zany miteny amin'izany malahelo dia fantatra aloha zany hatreto fa ny vavaka ny malagasy dia tafakatra eo anatren'Andriamanitra ary izany zavatra zany tsy komafisina zany aretina coronavirus zany ane tokony resiny gasy zany hatramin'izay ane mbola sy nisy tsy aretiny ty hatramin'izay dia tsy nisy loza nanjoan'ity firenena ty araka ny voalazany anjely fa na misy aza hoe loza ohatra hoe cyclone zao
dia efa nididina Andriamanitra tsy hamono ny olona mihoatra ny folo. Fa ny daingo sy ny paludisme amin'izao efa jato mahery maty isona fabelan-tamora any atoly any. Zay ilay fandringana sy fahatezerin'Andriamanitra. Misy ihany nandalo teto amintsika ny peste fa tsy dia nahafaty olona be dia be sady tsy nampiororo be ohatr'izao. Ity manko zany fahavalo tsy hita maso dia lasa mampisaraka ny fiarahamonina, mampisaraka ny olona rehetrarehetra mihitsy na ny ao an-trano sady tsy maintsy fonosina tapenina foana ny vava sy orona isaky ny mandeha tsy mahazo aina mihitsy. Za zao sy zatra sepotra mihitsy amin'le manao an'izay ka taloha zany teto Madagasikara na misy aretina mandalo fotsiny iomehezan'ny olona fotsiny fa ity zany sy ny teny misy anjely hoe ny filoham-pirenenanareo ohatr'izao na hoe teneny ohatr'izao sy ny teneny zany izy fa ny kristianina misy no nahazo tsiny zany teto vokatra ny fangasisiahana. Ny filoham-pirenena dia mandray ny andraikiny izy ane saro-piaro amintsika isaorana izy engana izy mba ho lava fanapahana fa ny kristianina eto zany no mahazo tsiny hoe aiza lay fisaorana, aiza lay vavaka fiderana, aiza lay vavaka masina miakatra any an-danitra foana hatramin'izay na tonga an'Andriamanitra ohatrany hoe toerana masin'Andriamanitra Madagasikara satria sady besaka fiangonana besaka kristiana fa izany amin'izao foana dia mila verina. Hono sœur Fabiola Tamoro ny resaka fivavahana ianao teo mba tsy toetra tsy atra kely nareo moa zany mivavaka sabotsy sa alahady zay dia mivavaka andro rehetrarehetra. Andro rehetrarehetra. Le miangona manko teneny koa fa tsy le mivavaka. Le miangona amin'ny fiangonana amin'ny trano fivavahana. Amin'izao aloha mbola mikatona misy aloha fa rehefa ity le fiangonanareo ity fotsiny ka. Mivavaka sabotsy zay. Hono le baiboly ampiasainareo io baiboly mitovy amin'ny rehetra. Ny baiboly amidy mampely baiboly. Mampely baiboly no. Ya tsetratrehitra tsy atry mieritreritra eto ianao mpanompon'Andriamanitra raha miverantsika tany amin'ny testamenta taloha any misy an'ireny mpaminany efa nelolalana an Jesosy Kristy ireny dia nandeha ihany koa Jesosy Kristy taty amin'ny testamenta vaovao ny apôstôly ihany koa mbola nanaraka taty aoriana nanao karazana asa avokoa manohy ny lalan'ny Kristy taorian'ny fanamasina ka ianao anisan'ny manao an'izay asan'ny mpanompon'Andriamanitra zay hono sœur Fabiola ka maninona moa ianao raha mba nasitrana zany ireo olona marary amin'izao fotoan'izao mba ho porofo ihany koa fa tena mpanompon'Andriamanitra mpaminany ohatran'ireo apôstôly nandimby an'i Kristy ianao na ihany koa manangana maty mihitsy mba ho fantatra fa hoe tena mpanompon'Andriamanitra asa tsy vitanao aloha zany. Efa avy nanangana ny maty za fa anankiray olona avy any Analamahitsy ihany izy fa izy io zany hoe sy sitrapoko nanangana tsy fiangonana kristiana miaravavaka tsy fa za zany efa ohatr'izao foana fitafy ny tezan'ny papanay anay hatramin'izay zay piray tapo mihitsy rehefa vehivavy zany dia mivavaka foana araka ny teneniko taminao zany kanefa zany rehefa nisy fotoana amin'izay nipetraka taty Antananarivo satria za sy dia nipetraka taty loatra fa tany amin'ny Tamatavy Vatomandry na lehibe ana dia rehefa nipetraka taty zany dia nisy olona zay nararendo niteraka hono zany vehivavy eo nefa fatrany ampanitokana any maheno anay ngamba zareo dia gaga dia avy teo jamba zany masony anankiroa izy zany nahita ihany taloha fa rehefa nifanavy niteraka izy zany dia jamba masony dia nararendo be dia nanontany anay zay sy ny zokiko vavy eto hoe Patricia zay mipetrapetraka eo amin'ny devant tranonay zany dia tonga ivehivavy io zany raha fo zany hoe nareo nga mpivavaka dia hoe ie mpivavaka zay dia marary ozy izy ny zanako ka raha mety dia mba ametrao tanana vetivety dia rehefa nametra ny tanana dia nagaga zay sy zokiko vavy io sy nalala ninina fa nametra tanana fotsiny dia rehefa nametra tanana dia gaga zay fa nahiratra ilay vehivavy jamba tamin'izany mbola sisy fiangonana fa tena fahagagana zany dia samy miaraka ny sambikobikona teo zany zay faly zay rovavy miaraka amin'ny arafo zany zay nanatitra nyty jamba ty zany fa nareo no nametra tanana anazy zay rovavy dia io rafozany io nitondra anazy teo zany satria izy jamba dia tao anatin'izay niorakoraka be zany sambikombikona satria niorakoraka le olona hoe za mahita dia iny ny eniny olona dia lasa fahagagana dia androany iny nitranga nrapiso efa 50 ny olona nanatona teo nangataka fametratanana dia nandroso ihany aloha fanasitrana nandroso ihany dia avy teo ny zavatra nisy indray zany dia nanana fianakaviana maty indray zany vao maty tany amin'ny hôpitaly misy reto olona reto dia niteny izy hoe satria ho ao amin'izareo ihany ilay faty dia ozy hoe mbola mafana angano faty dia mbola mafana vao maty zao fa homany ny toerana ametrana azy dia hoy izy hoe andao aloha fa ento haingana fa misy mpivavaka ato mpanao fahagagana
izahay tsy mahalala ny an'inona olona reka amin'ny 30 taona io maty io lehilahy dia iozy izy zay ny fitahany iozy izy mba eto mambavaka fa marary be izy io nefa olona efa maty dia nametrana tananitra ny adiny ray avany tsy mahafantatra hoe maty zany izy sa fantany ihany maty fa zay misy ohatrany hoe tsy niteneny taminay maty satria olona lehilahy be zany mora maty sy nitsoko zay za olona matahotra faty fa teo zany dia nametranay tanana fa na za na ilay zokiko vavy tsy nalala misy vehivavy asona hoe Debora zay ihany koa mbola mpiara-miasa amiko amin'izao dia nametra tanana teo zay kanzo zany rehefa nametra tanana zay velona io lehilahy io velona io lehilahy io zany dia hatramin'izao izy mbola velona zany ihany zany nametrahako tanana ary rehefa velo izy dia ny fianakaviany teny hoe tsy nolazainay taminareo fa efa maty tany amin'ny hôpitaly izy io izy efa maty adiny roa dia efa voaomana ny toerana rehetra fianakaviany efa tonga dia izy nentina misy taratasy manamarina mihitsy ny fahafatesana acte de décès sy ny tariny zany efa tao avoaka avy tany amin'ny hôpitaly misy izy dia marina taratasy rehetra fa izay no tsy nampahalany zareo fa nieritreretina hoe marary fotsiny dia zay ny koa moa tamin'izany mbola somary hoe mbola kely zany dia natao fa velona izy dia zay ihany no maty ny sangana fa be dia be indray sitrana ankoatran'izay ny fanasirana fa ho amin'ity coronavirus ity mety tsy afaka manasitrana ve na raha omeny filoam-pirenena lalana na ohatra zany raha ohatra ka mahazo lalana satria amin'izao monko sy mahazo vezivezy sy mahazo maninona fa io ane vita tenena androany hoe sœur Fabiola Damour ve afaka manaprofy eto amin'ny invité du jour fa afaka manasitrana coronavirus afaka mampisangana amin'ny maty sy sitrapoko no anaovako an'izany fa rehefa miteny Andriamanitra dia manao zany fa ny olona marary kosa dia izy ny manatona hoe za marary dia zay mametra tanana amin'ny alan'ny délivrance fandroana devoly dia zany no anaovanay fanasitranana ary be dia be ny sitrana fa mbola hitondra olona rehetra mamaim-pona tanteraka zay mamaim-pona tsy misy hoe manaova fanatitra aorianan'izay na sahala amin'izany ohatra rehefa nomena zay manko ny fomba ny fiangonana sasany ohatra ie zay misy manko ny afantaran'olona hoe rehefa fiangonana dia ohatrany fa ny fiangonana samy manana ny doktrina samy manana sipoka amin'ny fe io zany rehefa tianao anao akaiky an'Andriamanitra dia mitandrina zay zavatra sy ampisy-pentina anao ianao zany ohatra ka tianao ny eo akaiky an'Andriamanitra ono a tsitratritra tsiaritra ny mpivavaka ao aminareo na ny mpino ao amin'ny fiangonana kristianina miara-mivavaka ve sœur Fabiola Damour manao fitafy ohatran'izao fitafinao zao zao daholo ny fitafinay ny vehivavy rehetra jiosy zany zao sa arabo sa inona zao misy ny fitafina kristianina ka zao misy ny nentim-paharazana faina kely hoe inona ny antony mampatonga an'ilay vehivavy tsy maintsy saromana sahala amin'izao mantsy zao misy ny fivavahana nentim-paharazana jiosy tamin'ny io ane lazaiko anao fa ao anatin'ny baiboly ane tantaran'ny zanak'Israely ny ao tsy misy an'izao ny ao hoe ny malagasy dia andrenam-pony merina tsy misy tantarantsika ny firenentsika ao fa tantaran'ny zanak'Israely daholo voasoratra ka ianao zany rehefa hivavaka amin'ny Andriamanitra ny Israely dia tsy maintsy manaraka ny fitafiny tokony hitovy aminy ihany koa ny fahamasinao fa sy hoe hivavaka amin'ny Andriamanitra ny Israely ianao nefa ny zavatra hafa ny ataonao any am-piangonana dia zay zany mahatonga anay ohatr'izao hoe zay kristianina tena zato isanjato mino an' Jesosy tompo ary nandray an' Jesosy tompo mpamonjy anay fa zao misy ny fitafy tamin'ilay loharan'ny fiangonana tany amin'ny tany Israely voalohany dia tsy maintsy arahanay ny sakany sy andavany zany ny fahamarina ary ny lehilahy kosa manao ahoana satria raha mijery an'ireny horonina tsara misy ny tantaran'i Jesosy Kristy ireny zao tena manao an'ilay akanjo be ny lehilahy koa zany manao ohatr'izay kosa manao bobony anaran'iny le akanjo lava reny anay dia manao an'ireny ihany koa zany ao anatin'ilay fa zay kristianina fa ny fitafy fotsiny ohatr'izay ia tsitratritra tsiaritra iny mba tsara ho fantatra ihany manko satria anisan'ny alaim-panahy kely tany anjay fa nazanonatr' zany ny tena zavatra mahavariana ihany koa raha sitraka ao tena hoe ararotana ny fahatongavanao eto zany tsy hoe mahatratra eto zany ianao androany dia mba tiako ararotana kely satria sœur Fabiola zany ny tena mpanao gazety henoko ianao efa nigadra ianao na niditra ponja tamina fisolokiana tamin'ireo mpino mpivavaka tao aminao tena miendrika no mpitantana fiangonana ve zany olona pisoloky zany sa inona ny tena antony natonga anao aty zany niditra amponja sœur Fabiola Damour misaotra besaka anao fa tiako be ny fanontanianao dia misaotra niditra amponja tokoa ary zany zavatra voalazanao zany dia marina fa nivoaka fahita lavitra sy ny gazety ary ny radio maro
fa izy Fabiola dia nidoboka ponja satria nisoloky tamin'ny mpino tao aminy nisoloky ny mpino tao aminy ya zany dia keko zavatra marina fa zao nisy fotoana azavaiko eto ny marina nikenao aloha le hoe nisoloky salina le nidoboka ponja sy le fisehoany gazety sy télé dia ekeko fa azavaiko aminao tena nisoloky marina nisy fotoana zany zay nanao croisade nanao fitoriana filazany tsara teny Ankaramanjana tamin'izany fotoana zany mbola vao 4 taona lasa zay fotoana zay mbola vao tsela nisanganako tamaty zany ary tao anatin'izay tena narari-pitiavan'Andriamanitra tena hoe fitiavana voalohany rehatra tamin'ny fanompon'Andriamanitra dia ny zavatra nitranga tamin'izany fotoana zany dia tahaka izao tao anatin'ny fitoriana filazary nataonay dia tonga olona be dia be ary maro ny sitrana tamin'ny asma sy ny aretin'andoha sy ny aretina be dia be dia nisy olona anankiray ray aman-dreny izy io olona roa mivady tonga zany izy tonga tamiko dia zay moa fandeha ody fa tapitra ny croisade ary ny vadiny aza nametrahana tanana fa tena hoe sitrana dia moa izy tamiko hoe za mba maniry resaka aminao ka zay manko zany olona sy mba miavonavona satria anao olona mpitondra fiangonana tokony manatoetra tsara dia zaho izy resaka aminao dia resaka amiko ianao tsy maninona fa satria izy ny tena za koa mpanompoan'Andriamanitra tahaka anao dia tsy maninona samy mpanompoan'Andriamanitra zany dia mifampiresaka andro lahady zay nanao fitoriana filazary io dia inona ozy andro mahafaka anao dia ozy za hoe raha piso aloha za mbola isahatra kely fa amin'ny talata maraina amin'ny 7 iaho izy dia nifandray numéro telefônina izahay dia nansony amin'izay ny talata dia tonga tao aminay izy dia niraisiko tao amin'ny trano fandraisan'olona dia rehefa niraisiko tao amin'ny trano fandraisana olona izy dia nifampiresaka tamiko izy navoakany teo daholo ny zavatra nitondra fiara tsara tarehibe dia navoakany teo daholo ny taratasy be dia be nasehony teo zany tamin'izany dia ny zavatra nisy nifampiresaka tamiko izy hoe sy zany manko nozy izy antony andehanako aty aminao fa misy resaka ataoko aminao manokana fa nisy sécurité any za satria za sy maintsy misy sécurité foana saky mandeha telo lahy zany manodidina ana sy zany fa zafato izy fa resahako aminareo tsy fa tsy manana fa nareo mpiara-miasa sy zany ny antonjy koa manko nozy izy andeha ifampiresaka aminao fa za nisan'olona manan-karena mpanan-karena indrindra mpividy fiangonana mividy fiangonana vidiana dia hividy ny fiangonanao za io izy 12 milliards ka ny ataonsika ozy izy dia zao omeko vola 12 milliards ianao dia fiara 4x4 tsara tarehibe 900 millions anankiray telo amin'izany omeko anao hividianako toerana malalaka any bypass ianao tena toerana malalaka anovanao toby amina milliard za daholo miantoko an'izany ananganako radio sy fahita lavitra Antananarivo ianao dia ny fanomezana farany satria ianao angalana manokana fa vehivavy dia rehefa manao fitoriana filazany sara manerany Madagasikara za miantoko any lany rehetra na otriny dia izy zany miteny hoe dia namoaka taratasy be dia be izy hitanao fiangonana maro zao efa nanaiky ana hitanao reny mpanompon'Andriamanitra manan-karena tampoko reny manana fiara tsara tare reny malaza be reny zany ambadika andreny fa raha manaiky Sœur Fabiola dia omeko an'izany fa zao ny fepetra za zany variana miany dia ozy zao ny fepetra ity baiboly ty baiboly hébreu zany hoe avy tany Israely zany io ty ozy izy le tena baiboly marina itsahanao intelo ao ambany faladianao ity baiboly ty dia milaza ianao hoe manomboka androany dia manisaka baiboly tsy hitory didy folo intsony tsy hitory fahamarinana tsy hitory fahamasinana tsy hitory rano Jesosy tsy mampandohalika olona hivavaka intsony fa atao fivavahana mihajaja ny fanatitra ao am-piangonana ozy izy sy ny vola miditra dia apetraka amin'ny amin'ny komity ampandrosoana ny asa ao anatiny fa ny aty velandrehetra iantohako ka ity baiboly ty ozy dia apetraka amin'ny tany dia hitsahanao intelo sady miteny ianao hoe eo anatrihan'ny lanitra sy ny tany manitsaka n'ity baiboly ty dia manomboka androany dia tsy hitory fahamarinana tsy hitory didy folo fa rava ny didy folo dia tsy hitory fibebana tsy hitory rano Jesosy tsy hitory fahamarinana tsy hitory fahamasinana intsony fa manomboka androany dia amidiko amin'ny olona io fiangonana ka zany vao niteny an'izany izy nandresy lahatra ana navoaka ny daholo ireo taratasy fanaiken'olona taminy izy anefa n'izany mipetraka miankin-rindrina ohatr'izao eo amin'ny rindrina zay iankinany za mahita
ny sarin'i Jesosy amin'ilay hoe Jesosy avy a Nazareta iny izay alainy devoly fanahy alainy devoly fanahy alainy devoly fanahy zany misy menarana amin'ny teny iny dia misy maka fanahy hoe miankofa eo anatrehako dia omeko anao zao tontolo zao sy ny voninahiny raha miankoka eo anatrehako ianao vao nahita an'iny tonga dia nisy hery nilasaka tato anatiko dia hoy zay taminy pastera hafa nanao fanekena taminao satria izy sy nahita an'izany elo zany fa za nahita an'izany elo zany ndany anao mivoaka tsy midiko 12 milliards aminao fanahiko ndany anao mandeha ihany dia hoy izy inona koa ianao vehivavy io izy izy teny an'izany amina zareo azy reto pastera reto ny an'zareo zao 25 milliards miaraka amina fiara tsara tare sady omeko toby any bypass ameko radio sy fahitalavitra reny omeko anazy daholo ny zavatra rehetra ilaina fa zany hoe atao tsy kelikely ny famoahana azy fa sy atao ndray mandeha nefa asina fanentanao am-piangonana ihany hanaferana ny zavatra rehetra dia ianao ve ozy izy zany tsy anaiky dia hoy za taminy ireo pastera rehetra nanaiky ianao lazainao fa manan-karena tampoka sy nahita an'izany elo zany izy za nahita ny elo fantatro zany fijaliana mandrakizay zany izany fahita lavitra sy ny toby omeno nangeza be fiara 4 telo zany a sy ny 12 milliards tsy mahavovonjy ny fanahiko zany sady tsy mahafaka nany amin'ny elo raha miala ito zany ndany ianao mandeha angorony entanao dia lasa ianao mandeha lasa ianao satana mivoaka aminaran'i Jesosy tonga dia hitanao za mpanao délivrance satria nisy herin'Andriamanitra zany lasaka tato anaty koa dia sakako ilay herin'Andriamanitra fa raha ny lehilahy ngambany dia nahazo totondry le olona fa za zany vehivavy nisy hery ohatrany nanindry anazy zany zany efa sy tafa afaka teo amin'ny toerako efa ela za vao tafasangana fa ny vavako zany tonga dia nandroaka za sy elainao fanahy amin'izany hoa 12 milliards nivarotako ny fanahiko aminao ndany ianao mandeha fa za sy mitovy amin'ny pastera sasany ireo raha nanaiky ianao dia sy hitan'izany elo zany za efa nahitany elo zay efa nahitany nandry tsy midiko 12 milliards aminao fanahiko ina moa zany nifandraisan'izay amin'le ianao le niditra-ponja tsy azoko ay dia azavaiko aminao manko le izy zany dia lasa io lehilahy io dia nataonao ohatr'izao za ho tratrako ianao izy izy ary hopiteko no avinao fantatra anao fa malaza hopiteko no avinao ary ho hitanao zany hoe manahoana zany ny fanapiteko no avinao satria fantatrao ny tsy ambaratelonay sy ireo taratasy misy anarana namana be dia be izay nanaiky ana fantatrao ny tsy ambaratelonay dia hopiteko ianao izy izy ny ainao no manefa ozy izy ndanako ianao mandeha ihany hoa fa manelingelina fotsiny fa tsy azonao vidiana 12 milliards ny fitiavako an'Andriamanitra atao anatin'ny foko lasa izy dia tatsiorina afaka ray volana nisy lehilahy anankiray eto zany dia mampitandrina mpanompon'Andriamanitra nisy lehilahy anankiray zany tonga ny vavaka tao aminay dia tonga ny vavaka izy dia raha itaona izy vavaka tao dia nanao batisa dia nanambady naka vehivavy tao nataony soratra sy mariazy dia anao mieritreritra olona miorina fivavahana kanzo zany izy ao anaty fonteny kely aloha nareo saminareo ihany moa zany afaka mifanambady amin'ilay fiangonana sa afaka manambady olo efa olona tao no nalainy olona tao zany nalainy kanzo zany misy tanjona ambadika zany hoe vadiny hatramin'izao aloha ilay vehivavy ary mbola mivavaka koa i vehivavy fa io lehilahy tsy mivavaka ao tsony zany efa tsy niteny an'io lehilahy io mihitsy dia io ka zany ny rahan'io lehilahy io ambadika hitady hevitra azahoana anahy dia fantatra ozy izy isoera fa olo marina tsy ahitanao olana any ambadika izy fa pinony ao amin'ny any ampiasaina dia tamin'izany fotoana zany nisy lehilahy antsoina hoe Matsia mpanompon'Andriamanitra namako zany izay nanateran'olona fitaovana madinidinika ohatrany hoe vilia dia sotro ohatr'izany fa tsy hitako zany dia kanzo zany io olona faran'izay akaiky ana tena hoe namana io zany no namadika ohatrany hoe nitory ana fa averina ny aminy ny vola rehetra zay fanatrana tao anatin'ny fiangonana nandritra ny 3 taona zay mitentina fa 2 tapitrisa ariary na 10 millions zany dia zay tsy nafantatra fa tonga dia tonga ny fiantsona avy tany am-polisy zany convocation ho ana dia za tsy mahalanina satria fokotany ako mbola sy nijirako hatramin'izay lasa tany am-polisy tany am-pitandro filaminana zafady lasa tany am-pitandro filaminana zany dia rehefa nankany am-pitandro filaminana amin'izay zany dia hoe ianao dia voalaza fa nisoloky vola 10 millions dia nisoloky dia ie ozy izy fa misy fitaovana ohatran'izao dia 10 millions totaliny dia ozy taminy tsy fantatro zany fa raha ohatra ka zay dia antsoy ilay olona nitory dia andehaka vola za dia atory raha-mpihavanana dia pehiko eto ihany ny volany tao amin'ilay mpitandro filaminana zany dia ilay olona nefa tsy nanaiky ny fampirarana ary tsy navela hifankahita misy zany zay kanzo zany niteny amin'izay ilay mpitandro filaminana anankiray hoe raha ny tena izy ane soera ozy tokony ampijerina aveonao ianao kanefa nozy izy zay sy ianao an'izany aminao fantatra hoe fahamasinanao fa olon'Andriamanitra ianao
fa aoka ho fantatrao tadidinao moa izy ilain'ny fampiresaka taminao tany an-trano dia noroanao eno a ino ny ambadika tsy zavatra ty fa sy maintsy potehanao no avinao a ary zany voalazany dia zay zany mahatonga aloha hoe sy fandraraha misy zany amin'le izy satria averina le vola na dia hoe tsy hita koa zay hoe nankaizy zany vilisy ny sotrona terin'olona valerina 10 millions zany dia taty aoriana amin'izay dia hoy zany lay mpitany filaminana hoe ndana aloha mandeha moty fandrapiso miverina tonga amin'izay zany zay tany anosy Niakatra fampanoavana zany parquet ça dia rehefa tonga tany amin'izay nisy anjely aloha seho tamiko hoe rehefa tonga ao ianao izy dia isy laza hoe rehefa tonga ianao dia isy laza hoe inona ny tsinao ny fiangonanao akatona sa ianao hitramponja ianao alefa ny an-tany mora moa zany ny fiangonanao akatona sa ianao alefa ny an-tany mora dia hoy zay hoe za alefa ny an-tany mora zany ozy izy ataonao izy lay anjely raha manontany le olona hoe alefa ny an-tany mora ianao sa fiangonanao akatona za sy malana ny tany mora hoe fonja fa miteny fotsiny za hoe alefa ny an-tany mora dia voatonona marina ny narako tonga tao anisy ny tabataba be ianao zany arabo mahery fesika amin'le poziko ohatr'izao ianao zany arabo mahery fesika dia za zany ome fotsiny madio be zany ny saiko e tsy fantatro misy zany zavatra zany fa saiko madio be dia za ome fotsiny dia ay zany tianao akatona zao dia zao ny fiangonana misy anao sa ianao alefa ny an-tany mora dia hoy zao hoe za alefa azo ny an-tany mora zao dia hoy izy ianao mihitsy mahafantatra hoe fonjaka le tsy fantatro zany fonja zany fa hoe veriko fa hoe toerana mbola andehanana hoe andeha an-tany mora zany fa tsy fantatra hoe fonja dia teo amin'izay zany fantatrao moa izy zany ozy izy fa akatona ny fiangonanao ozy izy dia na an-tany mora rehefa lasany an-tany mora anao dia ho afa baraka dia le namako nandonana ohatr'izao hoe any am-pony zany e zany e dia vao maika nyrahitra ilay fitiavako n'Andriamanitra satria no ny fahamarinana no andehanako any dia teo ny tany mora misy hoa zany dia tsy manana zao azy ay ozy izy ho hitanao ary zany tonga dia nalefa an-tany zany dia niteny fotsiny za tamin'le namako hoe ndanareo moty fa za zany andeha ho any am-pony za dia ampitondrako baiboly fotsiny a dia namako moa tomany daholo zany mpiara-mivavaka zanankany za tena miramirana be inona ny antony miramirana fantatro fa ny apôstôly tao anaty baiboly a tafiditra tany am-pony zay ihany koa noho ny fanenjehan'ny Heroda mpanjakany ohatra hoe Petera fotsiny zay rehefa sy dia tsy nisy alahelo tato anatiko zany dia tonga tany am-pony za dia ny olona tany moa nampivavaka za tonga tany nanao asa soa dia avy teo tonga ny fitsarana zany a dia afaka za 10 andro zany za marina satria nambaran'Andriamanitra anao hoe vakio ny ao amin'ny Simirina amin'ny Apokalipsy dia ho tanteraka aminao io zany toetra filoany ianao eny ary zay zany ny antony tsara ihany manko antanina zay satria tena somary manimba endrika na ihany koa nandratsy ny endrika ao zany zay ianao nitrapony fa za sy ny soloko zany a fa noho ny za tsy nanaiky andray 12 milliards hoe hivarotra ny fiangonana satria le fiangonana zany atolotra ho an'ny satana tsy mety aminazy zany za fitiavako an'Andriamanitra zany lazaiko anao a tsy hiterena mihitsy za fa fitiavana tena hitiavako amin'tony eny ary mankasiraka anao sœur Fabiola Tamoro tamin'ny ty ality satria mamarana ny fandarantsika misaotra anao nanaiky ho vahiny ny fandarantsika na zany natranaiza nefa omeko sekondra vitsivitsy isy anao satria efa kely ny fotoanantsika afanao manome afatra ho an'ny malagasy na ny mpanaraka ny fandarantsika ho amin'ny ty ality topoka ny afatra farany dia zao zany vola lazaiko mivoaka malagasy hoe isika rehetra satria efa tafapaka teo anatren'Andriamanitra ilay vavaka asika teo isika sy nanolo tena ho an'ny fiangonana fa nanolo tena ho an'Andriamanitra noho izany samy mivavaka manao vavaka sy fadikana any an-tokantranony ary rehefa mivavaka any an-tokantrano zany mba manao vavaka sy fadiakanina dia miverena manolo tena sy mibebaka ho an'ny voaka malagasy kosa dia andao hiverina amin'Andriamanitra amin'izay satria efa tonga eto amintsika ny aretimandrika fa mino fa ny kristianina malagasy miverina mivavaka na ny tokantranony azy amin'izao fiboahana zao dia hitodika amintsika Andriamanitra ary ho sitrana io coronavirus io tsy ho isy amin'ny tanysika ary ho tany feno voninahitra sy hisandratra hatrany amin'ny firenena rehetra i Madagasikara manaraka an'izay aoka ny kristianina tsy ho voavidy vola mihitsy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny tiako azavaina farany dia hoe sy ny soloko zany sœur Fabiola fa noho ny fiarovako ny fiangonana izay misy ana sy amidiko amin'ny satana izany no nijerako an-tany am-pony za na nalan'olona baraka ana nefa tsy ny soloko zany mihitsy za fa
noho ny fitiavako ny mpino-mpiara-mivavaka aminay zany sy ny fiangonana entiko dia nijoro zany aron'izy ireo dia zany natonga natany am-posa fa soron'Andriamanitra fa mbola tavavoaka soamantsara dia afatra farany angamba dia misy fadian-kanina atao fadian-kana Ninive dia efa io moa numéro ka izay tapa-kevitra hiditra anaty zany fadian-kana zany hitondra mbavaka antsy Madagasikara ity dia afaka mianso anay izy dia mba mangataka zany raha mba fadiana koa zay ka mba misatra ilay aretina dia mba iverina amlohany amin'izay ny fiangonana mangataka fisokafany fiangonana zany. Iny ary makasirika anao sœur Fabiola Tamboro ny amin'izay afatra zay misaotra anao ihany koa nanaiky vahiny ny fandarana etỳ ampamarana tony mazatra moa dia misy ihany ilay fanontaniana hoe eny na tsy rasiraka ao zany dia na eny na tsy ny valiteninao sœur Fabiola Tamboro fa tsy manampy fanazavana firy ianao nandeha ihany lesadresaka tany ambadimbadika tany ka eto androany ianao zany mba tratraka eto dia tiako amafisina amin'izay eny satria izay i sœur Fabiola Tamboro ve marina ny filazana fa ho isan'ny candidat ho filoham-pirenena amin'ny 13 sy 4 arivo tompoko. Tsia. Makasiraka tompoko isaorantsika rehetra nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany ary mametraka ny manapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.